araka ny fahafantatsika mo efa navoaka ny CENI tamin'ny sabotsy lasa teo ny voka-pifidianana filoham-pirenena vonjimaiky. Ny candidat larana fahatelo mitarika amin'ny isa ambony dia ambony ary ahina ho premier tour de vita ty fandehany raharaha ity. Eo indrindra mipotra ny olana. Ny candidat Cité Randrena Soloniako dia mahita fa ny fifidianana filoham-pirenena izay natao teo dia fifidianana feno osika sy feno halabato. Noho izay zavatra izay dia tsy manaiky ny voka-pifidianana navoaka ny CENI tamin'ny sabotsy lasa teo i Cité Randrena Soloniako sy ny mpiaradia aminy. Eo anatren'izay nefa ny collectif des candidats efa nijoro hatramin'ny voalohany ary efa nafantatra fa ny fifidianana izay andeha eo dia fifidianana feno osika sy halabato. Fa i candidat Cité Randrena Soloniako no nanaiky nijoboka tamin'ity fifidianana feno halabato ity. Ndao arahantsika ity fandehany raharaha ity. Tamin'ny sabotsy lasa teo no namoahany CENI ny voka-pifidianana filoham-pirenena vonjimaiky. Ny zavatra tsikaritra dia zao. Candidat larana fahatelo Andry Nirina Rajoelina ihany no tonga tao. Araka ny hitantsika amin'ny sary eo dia tsy mitaintaina mihitsy izy miandry ny voka-pifidianana satria fantany izay nataony ary fantany ny voka-pifidianana izay ivoaka io. Iny tokoa fa nitazona larana voalohany i candidat larana fahatelo Andry Nirina Rajoelina 58,95% no nazony. Ny ao amin'ny larana faharoa kosa candidat Cité Randrena Soloniako nahazo vato 14,40%. Ny larana fahatelo candidat Marika Ravalomanana nahazo 12,10%. Nefa tsy nanao propagandy, tsy nanentana olona hifidy ary nandrara mafy olona andray anjara amin'ny fifidianana. Ny ao amin'ny fahadimy candidat Hery Rajaonarimampianina nahazo 5,18%. Tsy nanao propagandy ihany koa izy ary nandrara olona andray anjara amin'ny fifidianana. Ny fahadimy dia candidat Hajo Andrianenarivelo nahazo 1,88%. Mitovy tamin'ny teo aloha, tsy nanao propagandy ary nandrara olona hifidy. Ny ao amin'ny fahaenina kosa Tahina Razafinjoelina mitovy tamin'ny teo aloha ihany, tsy nanao propagandy ary nandrara olona hifidy. Ny ao amin'ny fahafito candidat Roland Ratsiraka nahazo 1,58%. Ny ao amin'ny fahavalo candidat Brunel Razafitsiandrofa nahazo 1,31%. Mitovy tamin'ny teo aloha, tsy nanao propagandy ary nandrara olona hifidy. Larana fahadimy Sendson Raderanirina Daniel nahazo 0,81%. Nefa nanao propagandy ary nanentana olona hifidy azy. Ny ao amin'ny fahafolo kosa Lalena Ratsirahonana nahazo 0,67%. Tsy nanao propagandy ary tsy nanentana olona hifidy. Ny ao amin'ny larana faraka amby folo dia Raobelina Yandry nahazo 0,62%. Tovy amin'ny teo aloha, tsy nanao propagandy, nandrara olona andray anjara amin'ny fifidianana. Ny ao amin'ny larana faharoa amby folo Parena Auguste Richard nahazo 0,61%. Kambana atao amin'ny collectif des candidats nandrara olona hifidy ary tsy nanao propagandy. Ny ao amin'ny larana fahatelo amby folo farany dia candidat Jean-Jacques Ratsetson nahazo 0,30%. Raha mijery ankaiky ny voka-pifidianana navoaka ny CENI isika dia mahita fa Andry Rajoelina no mitazona larana voalohany amin'ny tahanisa ambony dia ambony. Eo indrindra mipotra ny olana. Tonga saina ary mahatsikaritra fa feno fraude ny fifidianana izay nandeha teo. Manana proof amin'izany candidat Cité Randrena Soloniako sy ireo mpiaradia aminy. Na dia zany anefa tsy tokony ho taitra candidat Cité Randrena Soloniako raha mbola mahatadidy ny émission spéciale izay nataony tao amin'ny Real TV 4 ora mialohan'ny fifidianana. Nilaza ny mpanao gazety Gasikara Fenisoa hoe ohatry zany ny terrain ilalaovanao candidat Cité Randrena Soloniako. Feno osika, alabato, nefa mbola miriska ihany miatrika ity fifidianana ity. Ohatrohatry zany le règle de jeu. Fa resantsika ihany tamin'ny fandarana farany.
ohatr'izany le règle de jeu eto an-tanàna mbola mijoboka mbola manao ihany sy tendra ndre nasolony ay koa manoloana natranga ohatr'izany ahoana ny andraisanao an'izany zavatra iny tolo leny na tiana na tsy tiana tsy de nahomby tsy tratra ny tandrony tsy ataoko hoe tsy nahomby fa tsy tratra ny tandrony tsy misy seconde chance na chance faharoa raha ny eritreritra ao Madagasikara nandinika tsara tantarany Madagasikara tsy mbola nisy izany politika 16 vide zany naomby na tantara tany Afrika na tantara maneran'izao tontolo izao le tsy mandray anjara perte fondo rehefa perte ny tsy mandray anjara rehefa perte zay candidat perte koa vahoaka malagasy io fanapahan-kevitsy koa fiarovana ny vahoaka malagasy o Gasikara Fenso ady ataotsika hanasoratsika aningahy Anjedrina Rajoely tsara ampatsahivina ny candidat Sitendrandrena Solony aiko ihany koa ity resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety manoloana amin'ny fifidianana feno alabato sy feno osika ary candidat mizaka zo-pirenena vahiny no mifanandrina aminy toy izao nefa navalina an'ireo mpanao gazety tamin'izany za tsy matahotra anany Rajoelina ary za vonona hifanandrina aminy ary za tsy matahotra fifidianana za nefa miteny aminareo e za tsy matahotra anany Rajoelina ary za tsy ACC mitovina za tsy manao décision mitovina za koa tsy seny mitovina fa za fa vonona hiatsika amin'ny Rajoelina za hiatsika amin'ny Rajoelina mifatrako amin'ny Rajoelina fa hoe mamatika ana propagande ve présidentielle inona moa natao hiatsika amin'ny Rajoelina amin'ny fotoana iresantsika izao nefa velotaraina candidat Sitendrandrena Solony aiko tonga saina izy sy ireo mpiaradia aminy fa tena feno osika ity fifidianana ity feno alabato ity fifidianana ity sy kolikoly tsy faseho masoandro misy koa ny fraude zay ambarantsika eo rehefa aveo misy koa ny corruption nisy ny eritreritra zay nahazo ireo déléguénay nandritra niny fifidianana zay natao iny nangatika fampitahana ny PV teo ampelatanan'izy ireo sy teo ampelatanan'ny CENI ny candidat Siteny sy ireo mpiaradia aminy dia toy izao nefa navaliny CENI voaray fa mbola hodiniana so ihany fa tsy nahazo an'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombina ngataka izahay confrontation PV par PV bureau de vote par bureau de vote izay napetraka ity no napetrakay ny demande omaly dia haka ny valiny zay na hanontany ny valiny zay izahay no nangatanay fiaona tamin'ny monsieur le président CENI teo ny valiny azonay dia hoe voarainay fa hodinihinay kanefa ry zareo hamoaka ny résultat provisoire amin'ny folo izao dikan'izay aminay tsy namaly ny hetahetanay zany ny CENI ity oronan-tsara anankiray ity manaprofa tena nisy tokoa ny tsy fahatomombanana zay nataony CENI misy PV anankifolo teo eo izay nozarainy CENI tao amin'ny site web official tsy mitovy amin'ny PV teo ampelatanan'ny candidat Siteny sy ireo mpiaradia aminy ary ity oronan-tsara ity no manaprofo zany rehetra zany misy ny confrontation efa fanaon'ny CENI zay ny confrontation miainga amina PV ny PV mitovy ny publication CENI zany no anananjareo problème nentin'ny teto le izy miainga PV anareo validé io vovoaka le publication ny makasika ny PV zany conforme l'izy afaka mivérifier amin'ny site nareo mpanao gazety ary zay mihitsy no antony nanaovana publication ana PV sur PV anaty site ahafahan'ny olo-pirenena tsirairay manamarina izany ny candidat numéro 13 no tonga omaly nanatitra ny fangatany amina PV telo
bureau de vote telo. Voaporofo fa tsy mitovy ny vokatra voaragitra ao anatin'ny PV sy ny voka-pifidianana vokan'ny CENI hoy ny mpikambana amin'ny fanaramaso ny fifidianana avy amin'ny prositeny. Ohatra hitantsika teto androany zany voaporofo zany zao fa tsy mitovy amin'ny zavatra any anatin'ny PV ny publication nataony CENI dia nangataka moa zany zay teo tamin'ny tao amin'izareo hoe mba omeo anay ny tableau de bord zany amin'ny traitement ny PV réel satria rehefa nanao observation tato zay dia le PV version scan no nampiasaina zany hoe sary manjavonjavona zany. Maro dia maro ny proof izay nozarain'izy ireo fa anankiray ihany nozarantsika eto. Noho ireo tsy fahatomombanana maro be ireo dia tsy te hanao resaka maro intsony ny candidat citeny Randrena Solinaiko sy ireo mpiarady aminy fa tonga dia nametraka fitoriana teny amin'ny HCC fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny tsy fahatomombanana ny lisy mpifidianana, ny osoka maro samihafa, ny kolikoly sy ireo halabato maro samihafa. Nametraka ihany koa izy ireo ny disqualification ny filatsako fidian'ny André Rajoelina ho filom-pirenena. Tsy maro resaka ntsony manoloana ny voka-pifidianana candidat citeny Randrena Solinaiko sy ireo mpiarady aminy. Tsy manaiky ny voka-pifidianana izay navoaka ny CENI tamin'ny sabotsy lasa teo izy ireo satria betsaka loatra ny osoka sy ny kolikoly sy ny alabato. Noho izay zavatra izay dia tsy manaiky candidat citeny sy ireo mpiarady aminy. Hamafisinay fa izay dia mitsipaka marindrano ary manohitra tanteraka ny voka-pifidianana vonjimaika izay avoaka ny CENI androany ny prositeny sy ny candidat numéro 13. Tsy izy ireo ihany fa collectif des candidats tsy manaiky ny voka-pifidianana izay nandao teo ary collectif des candidats efa hatramin'ny voalohany tsy nanaiky ny firotsako fidinany André Rajoelina noho izy manana zom-pirenena vahiny, tsy manaiky ny risona ny fifidianana fa izy ireo kosa dia manaiky ny anemorana ny fifidianana anadiovana ny terrain izay anaovana ny fifidianana mba hialana amin'ny osoka sy alabato izay ataon'olo tokana na olombitsy. Tsy niafina amintsika fa ny rosy ihany ny fitondram-panjakana sy ny CENI ary ny HCC ary tanteraka io fifidianana io ary ankehitriny dia tsy manaiky ny voka-pifidianana ny collectif des candidats. Tsy miova ny fitakinay momba ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona, ny fanajana sy fiarovana ny zon'olombelona, ny fahalalana manao hevitra sy mivory am-pitoniana, ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana. Mbola tsy voavary olana rehetra ary tsy mivaly hatreto ny fitakina natao na dia teo aza ny fiantsoana fiaraha-midinika itadiavana vahaolana am-pitoniana izay nataon'ny FFKM sy ny plateforme mpanina FFKM. Mbola miampy olana sy fantian-dalàna hafa ihany koa zany teo mizotra ny fifidianana natao ambolety toy ny alabato, ny tsindry atao amin'ny mpiasam-panjakana, ny fampiasana fitaovam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitra. Faharoa, fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena tsotra izao ny fifidianana natao amboletra entina hametrahana olona efa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony hitantana ny firenena. Afa-baraka tanteraka eo anatrehan'izao tontolo izao i Madagasikara satria mibaribary sady miemotra eo amin'ny lafiny ara-demokratika no miemotra ihany koa eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Toy izao kosa ny fihetseham-pon'ny André Rajoelina nanoloana iny voka-pifidianana izay tena nahavelom-bolo azy sy ireo mpiarady aminy. Ny zavatra tsapany dia izao: ny vahoaka malagasy efa mihamatotra ara-politika, efa mihamatotra amin'ny fanajana ny demokrasia ary izay famatorana izay no nakasitrahany André Rajoelina satria nandritra ny fifidianana dia tsy nisy korontana ary tsy nisy mpanakorontana. Ankoatr'izay nisaotra ny vahoaka malagasy izy noho ny fametrahany vahoaka fitokisana indray hitondra an'ity Madagasikara ity amin'ny 5 taona manaraka. Noporofon'izy ireo tamin'ny alalan'ny latsabato araka ny nambarany nahazo 58,95% ny vato voangona. Midiky zany fa tena mbola tiany malagasy ary mbola mambahoaka izy araka ny nambarany. Mifidy nankatò sy indrindra manamafy ny fatokisana sy ny fanohizana ny asa izay natao. Izany hoe eto amin'ny misaotra ny vahoaka malagasy iray manontolo izay mifidy naleo ny heviny
satria araka nylazaiko hoe nahazo famatorana ara-politika ny vahoaka malagasy tsy manaiky tsony ho rebirebena na avilany amin'ny lalana tsy tokony ho izy tsy nanaiky tsony hoentina nankorotana fa zay ny teneniko hoe ny demokrasia dia amin'ny alalan'ny fifidianana ao anatin'ny safidiny amin'ny alalan'ny fifidianana fa tsy nan-dalambe na amin'ny alalan'ny fanakasitanana. Eto ampamaranana dia zao raha nivoaka mpifidianana vonjy maika zay navoaka ny CENI hita miariary fa manana vato ambony dia ambony candidat larana fahatelo Andry Nirina Rajoelina ary ahina ho premier tour de vita ity fifidianana ity. Araka ny fanarahantsika teo dia velo taraina candidat sy tena Andrena Soloniaiko tonga saina izy sy ireo mpiarady aminy fa tena nisy tokoa ny halabato, ny osoka sy ny kolikoly avolenta. Nefa raha tadiditsika tsara candidat sy teny tamin'izany fotoana zany tsy dia ny raharaha izany fifidianana maloto zany izy fa ny roso hatrany. Nilaza izy tamin'izany hoe tsy matahotra an'i Rajoelina ary izany resaka nataony zany azo adika amin'ny fomba hafa hoe tsy matahotra fifidianana maloto izay iarana amin'ny Andry Rajoelina izy. Ankehitriny nefa tsy misy tsy mahalala ny résultat izay nivoaka teo. Fanontaniana aty amin'ny farany dia zao nisy fahombiazany ihany ve ny firosony sy teny Andrena Soloniaiko tamin'ny fifidianana izay efa hita feno osoka sy alabato. Ankoatr'izay azo eritreretina ve ny firosony sy teny Andrena Soloniaiko tamin'ny fifidianana izay efa hita feno osoka sy alabato nanome alalana any Andry Rajoelina ho lany premier tour. Ataoko angamba tsy voavalitsika eto zany fa ny tsirairay afaka mamakafaka ny zava-misy. Zay sy zany vidéo tsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.